toetra sy anapaka-betsaka ao am-ponao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fanahy masina. Lohevitra izay banjintsika amin'ity volana fahavalo amin'ny taona ity dia ny hoe miorena amin'ny asa tsara. Koa ny matitoko fahenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra zay efa novonahiko teo no andehaka antsika ny afatra. Ty matitoko fahenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra ity dia tafiditra ao anatin'izay antsoina hoe toritenin'i Jesosy tao an-tendrombohitra. Zany toriteny zany moa dia manomboka eo amin'ny toko 5 ka hatramin'ny toko 7 amin'ity filazantsara araka Mateo ity. Ireo toriteny ireo dia nanambaran'i Jesosy ny fomba anaovana ny fanatanterahana ny lalam-pivavahana. Zany hoe ahoana no iainana, ahoana ny velomana, ahoana no anatanterahana reo lalàn'Andriamanitra. Zay voasoratra ao amin'ny fanekena taloha. Raha tonga ka miaona sy nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny olona. Raha tsolona miteny hoe raha tonga kristianina ny olona. Zany no ahitantsika ny fomba fiteny na fampidiran-teny hoe efa renareo fa voalaza hoe, na efa renareo fa voasoratra hoe. Fa Jesosy kosa miteny hoe fa zao kosa milaza aminareo hoe dia mitoy. Ohatra eo amin'ny andininy 3:7 raha vakitsika efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao ary mankalany fahavalinao. Fa zao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalinareo ary mivavà amin'izay manenjika anareo. Raha ty toko fahenina ny andininy voalohany sy fahefatra ty ary no jerentsika, raha manatanteraka ny fiantrana ianao isika dia ahoana no nanaovana an'izany? Dia ny ambaran'i Jesosy eto raha fitinina dia zao: raha manatanteraka fiantrana ianao, ataovy amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao zany. Ataovy amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao zany. Ka voalohany indrindra aza mitady sitraka aman'olona. Aza mitady sitraka aman'olona. Ny fiantrana na ny homône moa zany ilazana azy amin'ny teny vahiny, zay ny siny teny hoe homônerie. Ary tsika FJKM dia manana ny homônerie. Dia sehatra iray anaovana fanampiana, anaovana fanavotana, anehoana famonjena ho an'izay lazaina hoe reo mila vonjy. Reo mila vonjy dia ny sahirana, ny mahantra, ny fahadiran'ovana, ny mahantra velona. Misy ambaratonga ny mantsy ny endriky ny fahoriana. Ary ireo no antsony ny teny na voambolana amin'ny soratra masina hoe malahelo. Ireo malahelo dia tafiditra ao anatiny izay antsoina hoe lalam-pivavahana zany. Hitantsika eo amin'ny andininy 2:7 zany: omeo zay mangataka aminao ary aza iloza miodina zay te hisambotra aminao. Araka ny Deutéronome 2:10 ny andininy 7 ka hatramin'ny 11. Tafiditra ao anatin'izay fomba fanehoana sy fiainana amin'ny maha kristianina antsika izany.
raha teo amin'ny Jiosy dia niraisin'izy ireo ary tanterahany zany fiantrany zany, fa zany no ninony sy nekeny fa azahoana ny famelan-keloka amin'Andriamanitra. Rehefa manao ny asa fiantrany izy dia manana antoka aka fonony Jiosy fa ahazo ny famelan-keloka. Ho an'ny Silamo izay tsy hafa fa mipotra vao amin'ny finoana Jiosy any dia ray amin'ireo andro 5 Silamo reo, 5 moa ny andro ny Silamo, zany hoe ny fanekepona Silamo raha zay ny lazantsika azy, dia ray amin'ireo ny fiantrana zay antsoina hoe zakata. Ka hitantsika fa isaky ny zoma na ny joma moa zany ilazan'ny Silamo azy dia manao asa fiantrana izy. Ka na itsika zao aza ny mahita Silamo ka angataka aminy ka jomany andro mahazo tsika. Ary amin'ny moské dia tena tsy maintsy manao asa fiantrana izy. Raha mandalo amin'ny akoron-drano iny nareo dia mahita moské iny fa dia mizara tapa-mofo izy, mizara sakafo izy, lalàna zany, tena lalàna zany. Raha mankany amin'ny fivarotana karany ianao amin'ny zoma dia efa misy vola madinika eo ameny anao. Tena tafiditra ao anatin'ny lalàna zany fiantrana zany. Fa ho antsika kristianina teo ny tompo, raha manao asa fiantrana ianao, aza mila sitraka aman'olona, aza atao eo mason'ny olona, aza mitsoka tropetra eny an-dalambe, zany hoe aza atao anatin'ny fisehosehoana na fideraderana mba hitediavana laza sy azahoana sitraka amin'izay iantrana ka hiderana ianao. Zany no endrika iainana azy, satria tsy misy valim-potio raisinao avy amin'ny rainao ny tsony zay any an-danitra, fa efa voarainao avy amin'ny olona ny valim-potianao. Raha lazaina amin'ny teny hafa zany ry havana dia izao: ny fiantrana ho an'ny zanak'Andriamanitra dia fiainany, fahatsapany, ny fitiavan'Andriamanitra azy, zay niantra azy, ka tsy hakany ny tokony ho an'Andriamanitra amin'izay nanaova ny fiantrana dia ny laza sy ny voninahitra. Ravana malala ny ambaran'ny Jesosy eto, satria tenin'i Jesosy mivantana ny toritena atao tendrombohitra, dia ny valim-poti ho an'ny olona zay manao ny asa fiantrany amin'ny fisehosehoana sy ny fideraderana mba hanana ny sitraka amin'izay ampiarany izany ka hiderany zay nanaovana an'izany azy, dia voarainy ny valim-potiny. Dia valim-potian'ny olona samy olona, valim-potian'ny olombelona samy olombelona zay voafetra ety an-tany any. Tsy ratsy zany satria ambaran'ny Soatra Masina fa zay manao fahamarinana amin'ny olona dia azo fahamarinana amin'ny olona, zay miantra mpaminany dia azo valim-potian'ny mpaminany. Tsy ratsy ho azy zany, fa voafetra tsy maharitra mandalo eo amin'izao fiainana izao ihany. Ary raha amin'izao fiainana izao ihany no hatenantsika valim-poti na azahoantsika sosy fitahiana, dia eo ny ten'Andriamanitra hoe mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Koa ny anantenana sy anaovana ny asa fiantrana dia mba hahatonga ny valim-poti atsika, sady ho amin'izao fiainana izao no haharitra mandrakizay, satria sitraka avy amin'Andriamanitra. Raha ny faharoa, raha manateraka fiantrana isika dia ataovy amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany, ka voalohany aza mitady sitraka aman'olona, fa faharoa dia ataovy toy ny ho an'Andriamanitra, ataovy
ho tony ho an'Andriamanitra. Ray no hitantsika amin'ny andininy 7 fa ianao kosa raha manao fiantrana dia oka tsy ho fantatry ny tanànao ankavia zay ataon'ny tanànao ankavanany, mba hatao mangingina ny fiantranao, ary ny rainao zay mahita ao mangingina no amaly anao. Tsy ho fantatry ny tanànao ankavia ny ataon'ny tanànao ankavanany. Ny dikateny iombonana moa dia milazany hoe na zay sakaizanao akaikinao indrindra azy oka tsy afantatra izany. Na zay sakaizanao akaikinao indrindra azy oka tsy afantatra izany. Zany hoe oka tsisy halala ary tsisy afantatra, tsy misy ahita raha tsy ny rainao zay mahita ao mangingina. Indray moa efa adinontsika amin'ny taranaka ankehitriny ny fahendrenana ananan'ny Taolo raha amfona an'Andriamanitra, fa zao no ambaran'ny Taolo razantsika. Ny hoe Taolo rakizy tsy hoe taolana fa reo ray aman-dreny taloha. Hoy izy hoe aza ny losa mangina ny jerena fa Andriamanitra ho tapony loha. Atsarovako tantara kely zay hoe nanana paiso vokatra be ty mopera anankiray. Dia misy tovolahy kely andiny 9 taona, 7 taona, 10 taona, 12 taona. Dia isan'andro dia mangala paiso mopera foana izy ireo. Dia rehefa hita mopera fa retraka izy lahy kely ireo tsy azo tena dia nasiany soratra eo. Aza amin'ny fahitany mopera no ataoranareo fa Andriamanitra zay mahita anareo. Dia nyvalin'izy ireo ny hoe tsy hitanay le Andriamanitra mahita anay. Dia lalainy foana ny peso. Ary very zany sotoavina zany. Very zany sotoavina zany. Fa Andriamanitra dia mahita atsika naiza. Ary misoatra masina aza lasa lavitra kokoa fanambarana zany. Motsy fantatra rova fa inona ny tenanareo? Tepolin'Andriamanitra ny tenanareo. Zany hoe raha mbola misy miaina isika dia toetra manatrika eo amintsika Andriamanitra. Ka ny toepontsika zay manao fiantrana dia toepontsika manoloana an'Andriamanitra. Inona ny manosika atsika? Iatra. Dia ny ambaran'i Jesosy eto tsy nahita sitraka amin'izay anaovana azy, na dia tokony atao aza ny misitraka sy mahay makasitraka zay manao soa, fa ny mahazanaka Andriamanitra atsika, ny fitiavan'Andriamanitra zay manery atsika, satria nandray ny fitiavan'Andriamanitra isika. Ny fitiavan'Andriamanitra zay tiany olona rehetra, eny fa nareo zay tsy mahateo ty aza ho ny soratra masina. Ary izy moa ireo tsy mahateo ty ireo, ambaran'ny Paoly, fa fony mbola mpanoto sika dia maninona? Mahatemoja antsika Kristy. Ambaran'ny soratra masina fa misy olona zay mety hafony tenany, hanao solona ny tenany ho amin'izay veriny fa olo-marina, ary be dia be ny manao an'izany. Rehefa nidolony dia mamono tena ho amin'izany izy, fa tsy misy olona ameny ainy ho an'izay mpanota. Afa-tsy Jesosy Kristy le Andriamanitra tiantsika. Ka zany fitiavan'Andriamanitra izany zay tiany mila vonjy, atsika rehetra mila vonjy, dia zany no iantrana, zany no anaovana sy ampiarana ny fitiavan'Andriamanitra atsika amin'izay mila fitiavana, satria reny koa
dia zanak'Andriamanitra. Ireny zanak'Andriamanitra. Ka zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra zay rehetra mila vonjy dia prala sy mpianadahy ary pravavy ao amin'ny tompo isika. Randy nanaovana ny zahatra rehetra fiantrana toy ny hoan'Andriamanitra. Raha malala ao anatin'ity toriteny nataon'i Jesosy tao tendrombohitra ity izay manomboka amin'ny toko 5 dia ambaran'i Jesosy aitsika tsenjera amin'ny toko 5: ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavana zao tontolo zao. Oka hazava ho mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany inona ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Ny asa soa dia aza atao hoe asa tsara. Zay ambara ho asa tsara eto na asa soa eto ary zay anaovana ny endriky ny fiantrana dia misy roa ny lazany soatra masina ny asa soa. Ny asa soa anankiray dia mahasoa ilay anatanterahana azy ary dia mijalona hatreo. Tsara endrika, tsara kalitao, dia misitraka an'iny ny olona, dia mijanona hatreo zay. Fa ny asa soa zay lazainy eto zay mitondra ny olona ankalazan'Andriamanitra dia asa soa zay tsara kalitao, tsara endrika, kanefa koa dia mitondra n'ilay olona anatanterahana azy ahita ny fitiavan'Andriamanitra amin'ilay natao azy. Mihoatra kokoa zany. Zany hoe manjary mibata azy, manjary mampiona azy amin'Andriamanitra. Fa mba halaivan-tsaina nge raha misy olona anankiray manao asa fiantrana dia manome azy sakafo sy voky, ary olona manome asa fiantrana sy manome sakafo azy ho voky io dia hitan'ilay olona fa voky tokoa izy, tsara ny namena azy, fa sombotsombony tamin'izay mety nanana an'ilay olona no nomeny azy dia mijanona hatreo. Fa raha misy olona zay tsy manana kely akory azy ka manome ary nahavoky an'ilay olona zay nomeny, da hitany fa mihoatra noho ny maha olona azy ny fanomezana, ary tsy vitan'izany raha tsy avy amin'Andriamanitra ka mahatonga azy iona amin'Andriamanitra. Rehefa malala ty asa soa ty no takian'Andriamanitra amintsika kristiana. Aza mitsoka trompetra na takam-panao amin'ny fitsarabelatsy eny amin'ny lalana ianareo. Asa raha mba naharaka vaovao nareo fa anisan'ny vaovao tena nanakoako eran'ny Afrika nitranga tany Ghana. Fa raha nanao misy mpitondra fanjakana ambony fa akaiky ny fifidianana mitondra vary amin'ny gony tamin'ny 4 maro ho zaraina tamin'ny tany anankiray. Dia ny zavatra nanaitra dia zao, natsipin'ny olona le vary ary naveriny taminy, tsy nifarombaka, zaraina tsara avy dia voaray dia avy eo naveriny tao anatin'le 4. Hoy izy hoe tsy vary ny tadiavinay fa asa ny fiantrana anay dia famerenana maha olona anay. Ary zany fitiavana zany nitakinay aminareo, ary dia zany ny toe-tsaina zay tiany Jesosy ananantsika, amazanaka Andriamanitra atsika, ny fiantrana ataontsika, tsy fametrahana ny olona anjary mpiankin-doha aminao mpanome na mpianatra, fa mamerina azy amazanaka Andriamanitra azy amin'ilay endrika Andriamanitra olombelona feno ka tongavany amin'ny fahitana
fa Andriamanitra dia tsara ary mpanao ny tsara, ka ny asan'Andriamanitra rehetra izay isitrahany zanany ka mahatonga ny olombelona rehetra mpirahalahy sy mpianadahy dia ankalazany n'Andriamanitra ray. Ry malala manana ary foantra sy mangoraka fa vanim-potoana izay ampianarina sy ny tomana ny olona ho mafo vanim-potoana iainantsika ka tsy manana foantra sy mangoraka intsony, fa aza mijanona kosa amin'ny mahasamy olombelona fa amazanak'Andriamanitra antsika amin'izay efa nisitrahantsika ny fitiavan'Andriamanitra hatramin'ny fahafozan'ny ainy no ka hanery antsika amin'izay rehetra fiantrana mba hahafahan'izay ifampiatrantsika amin'izay anaovantsika ny asa soa sy ny asa tsara ampiombana ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra ka nikeny an' Jesosy tompo sy mpamonjy ampitoetra amin'ny maha olona azy feno. Aza mitady sitrakanan'olona fa hiaino ny didim-pitiavan'Andriamanitra. N'Andriamanitra irery ny voninahitra ao amintsika kosa fahafianan'ny fitiavany. Amen.